salasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Misaotra an'Andriamanitra isika androany fa afaka anohy indray ny fampianarana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Anio isika dia ny session na ny fampianarana fa 17. Mananteny isika fa hiteny amintsika isam-batan'olon'Andriamanitra avy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ary ikasika ny fotsika Andriamanitra anovantsika ahafahantsika mandroso bebe kokoa amin'ny fanarahan-dia any Jesosy Kristy. Ivavaka isika dia roso avy hatrany amin'ny fanohizana izay efa natombontsika. Ary ivavaka isika tompo. Ray masinao dia manondrika ny lohanay eto anatrehanao zahay, manantena fa hiteny aminay isam-batan'olona ianao, satria Andriamanitra velona ianao, ary ny fanahinao dia mampiasa ny teninao mba hikitika ny fonay, anovanay, dia ho zary fiainanay tokoa ane tompo ny teninao. Dia mitenena Jehovah Tompo, fa vonina iaino sy ankatoy izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavaka. Amen. Nanomboka tamin'ny heriny isika dia niaraka ny banjina ny fiangonan'ny Smirna. Taratasy nosoratana ho an'ny fiangonan'ny Smirna, izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko 2, manomboka eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 120. Raha ny marina dia andininy tokana no vitantsika, dia ny 19 ihany. Anio dia hijery miaraka ny andininy 5 ao amin'ny apokalipsy toko 2 isika. Izao ny vaky ny teny ao amin'ny andininy 5 io. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrana, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataony izay milaza ny tenany ho jiosy, kanjo tsy izy, fa sinagogan'ny Satana. Fantatro. Io no matoateny manokatra ity andininy 5 ity. Mampiseho fahafantarana lalina sy manokana. Jesosy Kristy ilay mahafantatra ny zavatra rehetra amin'ny fahafantarana tsy mitanila. Izy no miteny eto. Zavatra telo no ambaran'i Jesosy Kristy fa fantany tsara momba ny fiangonan'ny Smirna. Voalohany, ny fahorianao. Faharoa, ny fahantranao. Ary fahatelo, ny fitenenan'ny ratsy atao anao. Fahorianao. Fahoriana tena ny ainan'ny fiangonana tany Smirna marina izany fahoriana izany tamin'ny fotoana nanoratana ny taratasy. Izany hoe tsy fahoriana ho avy, fa fahoriana efa mbiankoditra tamin'ny fotoana nanoratana ny hafatra ho an'izany fiangonan'ny Smirna izany. Fahantranao. Inona ny dinam-bary eto? Fahantrana ara-baky teny ve? Izany hoe tsy fananan-javatra na tsy fahampiana ara-materialy sy ara-ekônomika? Sa ve kisarisary ihany entina hanambara ny fahorian'ny kristianina tao a Smirna izany teny hoe fahantranao izany? Azo inoana fa tena fahantrana ara-baky teny no ambara eto. Araka ny efa hitantsika tany amin'ny fampidirana, ny kristianina tany Smirna dia niaina teo anivona fiarahamonina izay nanohitra sy nanilika fatratra azy ireo. Noho izany, sarotra ho an'ireo kristianina ireo ny hanatanteraka ampitoniana ny asa fivelomana sy ny asa fiariana fanaon'izy ireo amin'ny andavanandro. Nisy fiantraikany izany mivantana teo amin'ny fiariana nataon'izy ireo ny toerana maha-kristianina azy teo amin'izany fiarahamonina tao Smirna izany. Manginy fotsiny ny herisetra mivantana natao azy ireo, izay mety arahina fandravana mihitsy aza sy famotehana ny fananan'izy ireo. Vokatr'izany dia tena nahantra ara-ekônomika ny kristianina tao Smirna. Misy teny kely eo izay ambaran'i Jesosy Kristy hoe kanefa manan-karena ianao. Ny teny izy aloha hoe fantatro ny fahantranao
dia toizany hoe kanefa manan-karena ianao. Inona no tiany Jesosy Kristy tenenina amin'izany hoe kanefa manan-karena ianao. Ho an'i Jesosy Kristy dia fiangonana manan-karena ity fiangonany Smirna ity, fa tsy mahantra araky ny fahitan'ny fiarahamonina azy tsy akory. Mazava ho azy fa tsy fananan-karena ara-baky teny no ambara eto, fa sary teny ihany entina hanambarana hevitra ara-panahy. Raha ny marina dia ny fananana an'Andriamanitra izay loharanon'ny fiainana no tena fananan-karena ho an'ny kristianina. Andriamanitra mihitsy no harena sarobidy indrindra sy ambony indrindra ho an'ny kristianina, fa tsy dia ny harena ara-ekônômika na ara-bola loatra akory. Fiangonan'ny Smirna izany dia fiangonana nahantra ara-ekônômika fa manan-karena ara-panahy. Mifanohatra amin'ny fiangonan'ny Laodikio izay mbola ho hitantsika aoriana kely ao. Ny fiangonan'ny Laodikio kosa dia fiangonana manan-karena ara-ekônômika fa indrisy mahantra ara-panahy. Tsy vitan'ny niatrika fahoriana sy fahantrano ny fiangonana tao Smirna, fa mbola ianjadin'ny fitenenan ratsy koa. Fantatro Jesosy Kristy tsara zany. Fantatro ny fitenenan ratsy ataon'izay milaza ny tenany Jiosy anao. Inona indray no tinambara amin'ny hoe fitenenan ratsy eto? Ny dikateny dia hoe blasfémie, fitenenan ratsy. Ny tena hevitry ny blasfémie na fitenenan ratsy dia fitenenan ratsy atao amin'Andriamanitra aloha. Andriamanitra no anaovany izany fitenenan ratsy izany. Ary izany raha teo no hevitry io teny io ao amin'ny Apokalipsy 7:1 sy ny 5 ary ny 5, ary koa amin'ny Apokalipsy 7:10 ny 7. Ny heviny mivantana dia izay hitantsika teo hoe fitenenan ratsy atao amin'Andriamanitra. Fa ny heviny kosa eto amin'ny Apokalipsy 2:5 dia fitenenan ratsy atao amin'ny kristianina sy atao amin'ireo izay manaraka an'Andriamanitra. Mazava ho azy mifamatotra ny zavatra anankiroa izany. Mifamatotra ny hoe fitenenan ratsy atao amin'Andriamanitra sy ny fitenenan ratsy atao amin'ireo izay manompo sy manaraka an'Andriamanitra. Ny fitenenan ratsy ambaran'i Kristy eto zany ho an'ireo fiangonana tao Smirna dia ny endrikendrika sy ny fanaratsiana sy ny teny anavina, ny teny fanenjehana izay nataon'ny kristianina tao Smirna. Ny manao izany fitenenan ratsy izany, araka ny voalaza eto, dia izay milaza ny tenany Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Iza mariny reto vondron'olona izay lazain'i Jesosy Kristy fa manenjika mafy, manendrikendrika, manao teny mahery ho anenjehana ny kristianina tao Smirna ireto. Voambara mazava eo fa milaza ny tenany ho Jiosy izy ireo. Azo inoana zany fa ireo olona ireo dia Jiosy ara-pirazanana, taranaki Abrahama. Raha ny filazan'ny mpahay tantara dia betsaka ny Jiosy izay nizaka ny zom-pirenena Romanina nipetraka tao Smirna tamin'ny taonjato voalohany. Tsy nanana olana manokana tamin'ny fitondrana Romanina izy ireny, fa azo lazaina aza fa nahazo avaram-patana tamin'ny mpitondra Romanina tao Smirna. Amin'ny ankapobeny dia afaka nanohy foana na natanteraka ny fivavahana Jodaisma izay narahany ireny olona ireny. Nisy kosa fepetra manokana izay tsy maintsy narahany izy ireo napetraky ny fitondrana Romanina. Reo Jiosy ara-pirazanana ireo no tena nanenjika fatratra ny teny ratsy na naratsy ny kristianina tao Smirna. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly raha vakintsika dia mampiseho fa ireo Jiosy ara-pirazanana ireo no fahavalo voalohan'ny fiangonana kristianina tany am-piangana. Eny fahavalo lavitra mihoatra noho ny mpitondra Romanina aza. Izy ireo no isan'ny tena nanendrikendrika, nanao tatitra ratsy momba ny kristianina tany amin'ny mpitondra Romanina. Hitantsika ny tarehin-javatra takitaka izany raha mamaky ny Asan'ny Apôstôly isika 7:10, 15 ka hatramin'ny 2:20, ny Asan'ny Apôstôly 4:12, ny 7:20,
Ny asan'ny apôstôly 7:1 ka hatramin'ny 7 sy ny sisa. Amin'ireo andininy rehetra ireo zany dia tena hita zay hoe fanendrikendrehan'ny jiosy, fanaratsian'ny jiosy ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny toerana isan-karazany izany. Te hiaro fatratra ny tombotsoany sy ny satany teo anatrehan'ny fanjakana Romanina izy ireny, hany ka nanaratsy ny fiangonana ary naneho miharihary tamin'ireo mpitondra Romanina ireo hoe tsy naman'izy ireo, tsy miaraka amin'izy ireo, tsy miandany amin'izy ireo izany antsoina hoe kristianina izany. Azo inona zany fa ireo jiosy ireo no niapangalainga ny kristianina tamin'ny fanjakana Romanina. Ary hitantsika tamin'ny farany ny momba ny evekany Smirna antsoina hoe Polycarpa izay maty novonoina martiora, fa ireo jiosy ireo mihitsy no nanampy, nanangona ny kitay izay andorana velona an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Eny fa na dia tamin'ny andro sabata aza tsy tokony manao ninninona ny jiosy, dia izy ireo no nirotsaka tsehatra vokatry ny fahakalana nanangona izany kitay andorana any Polycarpe izany. Ho an'i Jesosy Kristy zany dia tsy tena jiosy ireo olona ireo. Tsy tena olon'Andriamanitra izy ireo, tsy tena Israelin'Andriamanitra. Zay ny anton'ilay teny kely hoe kanjo tsy izy. Misy karazana kilalao teny zany hitantsika eto ampiasain'i Jesosy Kristy. Ho an'i Jesosy dia tsy ny jiosy ara-pirazanana no tena jiosy. Ao amin'ny Jaona 9:1-3 ka hatramin'ny 7:7, ny jiosy dia nirehare fatratra fa zanaky Abrahama, miambo ho ilay firenena tena voafidin'Andriamanitra izy ireo. Notoerin'i Jesosy mafy zany fomba fijery diso izany. Ho an'i Jesosy na iza tsy manaiky ny maha-Mesia an'i Jesosy Kristy, eny fa na dia taranaky Abrahama ara-pirazanana azy izy ireo, dia avy amin'ny devoly izy ireo. Hoy Jesosy ny teny mafy an'ireo jiosy ireo hoe ianareo avy amin'ny devoly rainareo. Hoy Jesosy nanitsy azy ireo. Paoly apôstôly koa amin'ny Romanina 2:15-20 ka hatramin'ny 7:20 dia nanambara mazava fa ny maha Israelin'Andriamanitra dia tsy ara-pirazanana loatra akory. Tsy amin'ny zavatra ivelambelany tahaka ny famorana na ny fitandremana ny lalàna, fa avy amin'ny famorana ao anaty dia ny fiovam-po marina vokatry ny finoana any Kristy, lay hany zanak'Andriamanitra. Fa maninona no lazaina fa sinagogan'ny Satana ireo jiosy izay manenjika ny fiangonana eto. Tena mahery zany teny zany hoe sinagogan'ny Satana. Fa maninona ny voatonona ny anaran'ny Satana entina ilazana an'ireto jiosy izay manenjika ny fiangonana reto. Kisary teny entina ampitana hevitra izany teny hoe sinagogan'ny Satana izany. Ny anarana hoe Satana dia midika hoe fahavalo, na midika koa hoe mpiapanga amin'ny teny fotsy. Satana izany lay mpiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ny teny hoe sinagoga eto dia tsy ilazana loatra toerana ivoriana na trano ivoriana, fa ilazana vondron'olona na antokon'olona. Raha ravintsika zany zay dia zao hoe ho an'i Jesosy Kristy zany ireto jiosy tato Smirna ireto dia lasa ny andany tamin'ny Satana, ilay mpanenjika sy mpiapanga ny fiangonan'Andriamanitra, ary nitsangana ho fahavalo ny apanga sy nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra velona tao Smirna. Amarana sahaditsika ny leson'androany teo amin'ny 9:7, ndeha natsoaka fampiarana ny amin'izany famoaboasana rehetra nentintsika teo izany. Mbola miteny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny koa ireo zavatra nambaran'i Kristy tamin'ny fiangonana tany Smirna. Eny fa na dia tsy voatery hitovy tanteraka amin'ny tontolo ny ainan'ny fiangonana tao Smirna aza ny fiangonana misy ahy sy misy anao amin'izao andro ankehitriny izao. Fampiarana anankitelo. Voalohany, tsy ny fiangonana ao Smirna ihany no avelan'i Kristy hiatrika fisedrana sy fanenjehana. Ny soratra masina dia manambara mazava fa
mila mivonona hiatrika izany fanenjehana izany ireo mpanaraka an' Jesosy Kristy rehetra. Na iza manara-dia an' Jesosy Kristy dia mila mivonona amin'izay mety ho fanenjehana. Tsy nafenin' Jesosy Kristy ireo mpanaraka azy mihitsy izany fahamarinana izany. Hoy izy ohatra ao Matteo 5:27. Ary dia tolony ho amin'ny fahoriany ianareo ka ho vonoiny, ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. No amafisiny izany ao amin'ny Jaona 5:12 hoe raha ala n'izao tontolo izao ianareo dia aoko ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Koa raha Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra aza, ilay tompo sy mpanjaka, nandalo sy niarana izany fanenjehana izany, maika ve fa izaho sy ianao izay mpanara-dia azy. Aza matahotra, izy izay mamela antsika handalo izany fanenjehana izany no hanome antsika ihany koa ny fahafahana sy ny toe-po entina miatrika izay mety ho fanenjehana. Ino ny fampiarana voalohany? Fampiarana faharoa, mahafantatra tsara sy lalina ny fiangonana tsirairay Jesosy Kristy. Fantany tsara ny zavatsarotra lalovan'ny fiangonana kristianina tsirairay, na iza na iza, na aiza izy na aiza. Mety mandalo fahoriana ve ny fiangonanao ankehitriny? Mety mandalo fahantrana vokatry ny fanenjehana? Na mety mandalo fanalam-baraka sy fanendrikendrehana ary fanaratsiana avy amin'ny tsy mino? Miariary eo anatrehan' Jesosy ilay tompon'ny fiangonana izany rehetra izany. Anampy antsika hiatrika izay mety ho sarotra rehetra ny fahafantarana fa ay ve ilay Kristy izay tompon'ny fiangonana dia mahafantatra koa amin'ny atsipiriany izany zavatsarotra lalovantsika izany. Tsy sanatria fankalana na tsy fitiavan' Jesosy Kristy ny fiangonana no mbola amelan'ny fiangonana hijanona ao anatin'izany zavatsarotra izany. Avelan'ny trangy reny rehetra reny, anefeny ny fiangonana mba hiantehatra aminy sy ho tia azy ary iraiki-po aminy bebe kokoa. Eny fa na dia ao anatin'ny fotoana sarotra izay lalovan'ny fiangonana azy. Fampiarana fahatelo farana. Ho anao izay mety mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, miaino izao afatra izao. Mety miteny aminao koa ity taratasy nosoratanao an'ny fiangonana Smirna ity. Miteny aminao koa ity taratasy izay nosoratanao an'ny fiangonana Smirna ity. Misy fampitandremana ho anao voarakitra ao anatin'ny taratasy. Tandremo fa ireo izay nihevitra ny tenany olon'Andriamanitra indrindra, izany hoe ireo jiosy ara-pirazanana, ireo indrindra ny fitaovana nampiasain'ny Satana anenjika ireo tena olon'Andriamanitra tao Smirna tamin'izany fotoana izany. Tsy ilay fiovam-po marina ny zava-dehibe tamin'izy ireo fa ilay anarana, ilay hoe taranaka Abrahama, ilay hoe jiosy. Tsy izay mety ho anaram-piangonana na ny asa tsara vitanao akory no anova ny toetranao lalina, dia ilay mahampanota very anao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy mbola nandalo ilay famorana ara-panahy ianao, ilay fanovan'ny fanahy masina lalina anao, dia tsy mbola tonga tamin'ny famonjena sy ny famelan-keloka velively, fa mbola mijanona ho mpivavaka ihany ianao. Ny fanekenao an'i Kristy ihany anovanao sy anafaka anao amin'ny toerana mahampanotanao no lalana tokana ahafahanao mihavana indray amin'Andriamanitra. Amen. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.